Alleloia. Miarabantsika rehetra tao amin'ny fianakaviana SCI sy anareo izay manaraka miaraka aminay andro amin'ny maraina na avy etỳ Maorisy na ny Madagasikara na aiza misy anao. Tonga soa ianao eto amin'ity fandaharana mahafinaritra atao hoe Anina Saza ity. Amin'ny voalohany aloha dia te-hanentana anao mba hizara n'izao fandaharana izao satria mety misy olona any mba te hivavaka aty an-tany vahiny aty kanefa ny mety tsy afaka tonga mivavaka. Ianao no mety fantsona mba azon'ireny olona ireny ny tenin'Andriamanitra. Manaova fanampy mihitsy hoe mba mitombo olona iray isan'andro ny zaranao an'izao teny izao. Ary tiako ihany koa manamarina fa Andriamanitra dia tiany ny hoe mifanakaiky ianao sy izy. Amen. Araka ny loha hevitra amin'ity volana ity dia hoe fifandraisana akaiky amin'i Jesosy Kristy mpanjaka. Amen. Misy andiny ny soratra masina zany izay fantatsika loatra, izay hitantsika eo amin'ny Jeremia 7:30 hoy Andriamanitra: miantso aho dia hamaly anao na hoe antso aho dia valiko ianao. Miantso aho dia hamaly anao ary asehoko anao ny zavatra lehibe sarim-patarana izay tsy fantatrao. Amen. Te hijanona kely amin'ity andiny ity satria matetika tsika mamaky azy aingana ka tsy mandinika azy tsara, kanefa misy zavatra lehibe lazainy ato. Andriamanitra tsy niteny hoe miantso aho dia hiaino anao fa hoy izy hoe hamaly anao. Tsy mitovy zany. Ary raha ny marina ny ankamaroantsika dia mety hoe mivavaka toy ny andeha hiantsena reny dia manao lisitra ny tanisan'izay ilayntsika. Hoy tsika hoe tompo meo an'izao, vao ilay olana izao, sitrano ilay olona izao, dia manao amen tsika dia mifindra amin'ny zavatra hafa toy ny mamarana resaka. Nefany ny fivavahana dia tsy resa-drery fa fifanakalozana. Resaka amin'Andriamanitra velona izay nampanantena hamaly antsika. Amen. Izany hoe hamaly zany sady miaino zany izy no hamaly. Alleloia. Raha tsy mijanona mihitsy tsika rehefa avy miteny, raha tsy hoe mamela fotoana mihitsy fahanginana kely, ahoana moa zany ny ahafantarantsika hoe inona le valim-bavaka tian'Andriamanitra ampitaina amintsika? Misy tantara izay ao anaty Baiboly izay mampihetsi-po ahy, dia tantaran'ny mpaminany Elia. Amin'ny mpanjaka voalohany 7:20 misy anazy ary nisy fotoana ny mpaminany Elia dia reraka. Indraindray izy tofoka tsy nahatanty intsony. Dia nasain'Andriamanitra nivoaka izy hijoro eo anatrehany tao an-tendrombohitra. Dia nisy rivotra mahery vaika voalohany navaky tendrombohitra mihitsy. Dia nitady an'Andriamanitra tao anatin'izany Elia nefa tsy tao Andriamanitra. Avy eo nisy ny horohotany, mbola tsy tao ihany koa Andriamanitra. Avy eo afo, mbola tsy nisy ninina. Ary rehefa afaka izany tabataba rehetra izany dia nisy feo malefaka sy nandinika. Eny, somary tsy misy ninina koa aza fa feo malefaka. Ary tao anatin'io fotoana io no nahafantaran'ny Elia ny feo an'Andriamanitra. Misy zavatra lehibe ambaran'izany amintsika androany. Indraindray Andriamanitra tsy miteny amin'ilay ao aminatin'ilay tabataba andrasantsika, fa miteny amin'ny fahanginana izy. Ao amin'ny fotoam-pahanginana io izay indraindray tsy omentsika andazy mihitsy anefa. Jereo ny raisintsika ny fiainana andavanandro, ny fomba fiasantsika. Ohatra tsika mandefa hafatra amin'ny olona anankiray dia miandry valiny ianao alohan'ny andefasanao hafatra hafa indray.
voajanahary zany natoraly zany mandeha ho azy amintsika nefa ahoanany amin'Andriamanitra. Matetika asesitsika ny hafatra nefa tsika tsy mety miandry ny valiny mihitsy. Mitentsika mbola miteny hatrany ary mamarany amin'ny hoe amen nefa tsy namelana ray minitra aza mba hamalian'Andriamanitra tsika. Ahoana moa zany ny fomba hanaovana an'izany? Mety manontany tena ianao, dia ahoana moa zany? Satria Andriamanitra tsy tamaso dia tsy afaka mamaly. Teneniko anao, Andriamanitra namorona ny sofinao, afaka mihaino. Andriamanitra namorona ny vavanao, afaka dia afaka tokoa izy mamaly. Alleloia. Ka izao zany ny fanitana nataoko aminao manomboka androany. Mianara mangina ihany koa ka mienoana azy. Toy ny fitenenanao ny fivavahanao, tsy hoe indraindray fotsiny fa oka ho lasa fahazarana mihitsy zany ao aminao. Ary ny azo atao dia izao ny fomba tsotra zany. Mivavaka ianao, izany hoe eo ianao zany miteny amin'Andriamanitra mandritra ny 2 minitra ohatra. Lazao aminy izay mavesatra ao anatinao, na izay mahafinaritra anao, na izay tianao ambary. Avy eo mijanona ianao mandritra ny 10 minitra ao anatin'ny fahanginana. Aza miteny intsony fa mihaino fotsiny. Maka ianao stylo sy taratasy dia soaty izay mandalo ao amin'ny fonao sy ao an-tsainao amin'io fotoana io, amin'ny taratasy na amin'ny finday na amin'inona fa soaty. Dia hitanao fa ho gaga ianao amin'izay azon'Andriamanitra petraka ao am-po amin'izay manaiky mangina kely. Nampananten'Andriamanitra hoe miantso dia hamaly ianao. Tsy mba niteny izy fa hangina. Isika matetika no tsy mamela fotoana ho azy. Amin'ny herinandro ity zany andramo izay zavatra izay. Mitenena kelikely kokoa dia mihaino bebe kokoa. Izay mahatonga ny hoe vava anankiray itenenana fa sofina roa ihainoana. Mihaino bebe kokoa. Ary ho hitanao fa misy zavatra sarim-patarina nanan'Andriamanitra izay tiany aseho aminao. Zavatra mbola tsy hainao, zavatra mbola tsy fantatrao. Amen. Ho tahian'Andriamanitra betsaka anie ianao amin'izao andro maraina izao, ary endoko fahasoavana sy famindrapo no anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao, ary toetra ho trano Jehova andro lava ianao. Amen. Hivavaka tsika ary mbola manentana anao zareo izao tenin'Andriamanitra izao dia tenin'ny sahaza amin'izao andro maraina izao ny olona, satria mety misy olona tena mila an'izany ary mety ianao no fitaovana na fantsona ampiasan'ny tompo. Vavaka tsika ray naisany an-danitra. Makasitraka anao izay amin'izao andro maraina izao, mbola nomenao fotoana ahafahanay mitodika any aminao, ahafahanay tompo mihinana n'ilay mofo velona teniteninao zany. Jesosy malalo makasitraka anao ny amin'ny révélation izay omenao anay isan'andro. Jesosy omeo hery ihany koa izay, ary omeo fahazotoana izay ahafahanay sady mihaino no mizara n'izao teninao izao. Ampio ihany koa izay tompo rehefa mivavaka dia mangina kely mba hiaino anao, satria tompo Andriamanitra velona ianao, Andriamanitra miteny ianao, Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra te hampiseho anay ny zavatra lehibe ao amin'ny fiainanay, Andriamanitra mpamaly vavaka ianao. Makasitraka tompo amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy. Ampianaro izay mba hangina indraindray fa hiaino anao amin'ny anara maherinao Jesosy, miaraka amin'ny herinao fanahy masina. Amen. Amen. Ampitiavana lehibe tiako nareo Docteur Rina Telesforien.